Irabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana avy hatrany araka ny hitantsika amin'ny sary izao misy ny orana tany amin'ny tapany atsimo atsinana Madagasikara izay tombanana mitohy ato anatin'ny 3 andro ho avy satria dia miverina mahazo vahana kely indray zany zao ny avaratraza na somary maina izay indraindray ho an'ny voatany na zany nefa dia mety isy fiatraikany amin'ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny voatany manokana izay atsiokany avaratraza izay tombany mitondra rotsakorana izy any amin'ny tapany avaratra atsinana ny nosiny any amin'ny asabotsy any rehefa avy eo moa no hitantsika ny mahakasikasika an'izay toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapizy vao maraina isy zavina hatrany ny atitany avaratra andrefa ny anosiny aorian'izay moa dia ny masoandro no ibatoerana misy ny orana malefaka na miendrika tanidrao zay any amin'ny tapany atsimo atsinana ny anosy torak'izay ihany koa ny faritra Ambatsoa ny any amin'ny distrika Nantala ary manakaiky ny nosy be ny ambiny kosa dia maina ny andro any rapizy tolakandro mbola mitohy hatrany zay orana malefaka zay raha ho any amin'ny tapany atsimo atsinana Madagasikara iny mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny faritra Sava Ambatsoa sy ny faritra Atsinanana ary ny faritra Analanjorofo mitatra hatrany amin'ny faritra Ivatovavy sy Fitovinany zay mandraondraona vitsy ihany koa aloha zany ho an'ny ilany atsinanan'ny voatany ny ambiny dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana vinavina amin'izay androny rapitso izay dia eo amin'ny 9 degré celsius eo ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra Vakinakaratra manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny ambony indrindra raha ho an'ny voatany ho an'ny tapany atsimon'ny nosy kosa indray dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 17 degré celsius izay maripana izay ho an'ny tapany avaratra indrindra any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara no misy ny mafana indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka izay mety mahatratra any amin'ny 5 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay androny rapitso izay hatrany ho an'ny zoma kosa indray misy hatrany ny zavitany vao maraina ho an'ny atitany avaratra andrefana ny atitany andrefana ary ny atitany atsinanan'ny Madagasikara ary mety isy ny raona mandalo an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny izay mety ho arahina tandrefin-drahona izay any amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjorofo ary ny faritra Ambatsoa amin'ny maraina be fa ny atoandro dia saika maina ny andro manerana ny nosy raha ny maripana vinavina amin'izay androny zoma izay hatrany dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius eo ny maripana raha ho an'ny voatany ary tombanana manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimony nosy iny ny any amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana no 18 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary tombanana mahatratra hatramin'ny 18 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara raha ny toetry ny androntsika roa ny sabotsy misy hatrany ny zavina vao maraina ho an'ny atitany avaratra andrefana sy ny atitany andrefan'ny Madagasikara mety ahitanan'izay ihany koa ny faritra Beala ho an'ny ilany Atsinanana kosa indray indrindra ho an'ny morontsiraka dia misy ny orana malefaka izay hitantsika any amin'ny faritra Sava Ambatsoa Analanjorofo ny faritra Atsinanana tonga hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana izay orana izay amin'ny maraina no andrasana isin'izay rotsakoran'izay fa amin'ny atoandro dia tombanana andraona amin'ny ankapobeny ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny ny maripana vao vinavina ary amin'izay androny sabotsy izay hatrany dia tsy dia misy ny fivanagoavana aloha zany raha ho an'ny voatany mety midina hatramin'ny 19 degré celsius kosa nefa izay maripana izay raha ny any amin'ny morontsiraka avoany atsinanan'ny Madagasikara iny ny any amin'ny tapany avaratra andrefana moa zany dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vao vinavina amin'izay androny sabotsy izay ny météo tamin'ny tian'io ty ary raha fizy indray fotoana manaraka veloma tompy